Miarabantsika tsy avindray satria izao fotoana manokana izay ndraisantsika ny ten'Andriamanitra izao n'ity maraina ity. Misaotra Andriamanitra isika izay afaka mandray hery avy amin'ny hatrany. Alohan'ny hidirantsika amin'ny ofinainana io dia hivavaka isika. Tompoandriamanitra io atolotrainao ny derany laza ny atsa sy ny voninahitra. Misaotranao izay fa mbola nomenao tombontsoa amin'ity an'ity mba handray ny teninao. Mangataka aminao mba hanovo zavatra ao anatinay, hanala izay tsy avy aminao. Ary ampitoetra anay eo aminao rery ihany. Aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe finoana mamikitra. Ilay amin'ny Genesis 2:7-20 manao hoe tsy avelako handeha ianao raha tsy tahinao aho. Amen. Ho anao izay tia miresaka momba ny fahadisoan'ny hafa, ny foaza dia dinio ny fonao. Raisy io baibolinao ao io ary manatona n'Andriamanitra hivavaka amin'ny fahatsaram-po. Ngatao izy hampianatra anao hahafantatra ny tenanao, hahatakatra ihany koa ny fahalemenao, hahafantatra sy hahatakatra ny fahotahanao sy ny fahadaranao, hampafantatra ihany koa ny tena toetranao araka ny fijerin'ny lanitra. Asan'ny tena manokana izany. Eto amin'Andriamanitra mampanetretena lalina ny fangatahanao ary aza tafanjo mandra-pahafahanao milaza hoe avia miainoa fa ho lazaiko izay nataon'ny Tompo ho ahy, mandra-pahafahana manao fanambarana velona sy mitantara ny fandresena azonao. Nitolona tamin'ny anjely nandritra ny alina Jakoba vao nahazo fandresena. Mitolona vao mahazo fandresena, fa tsy mipetrapetraka dia mahazo fandresena. Hoy ilay anjely manao hoe avelao handefa efa mazava ratsy ny andro fa osa Jakoba, tsy avelako handeha ianao raha tsy tahinao aho. Ary dia voavaly ny vavaka nataony. Tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao izy fa Israely, satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'olona ianao ka nahery. Mila ny faharetan'i Jakoba isika rahalahy sy anam-pahavisany. Mila n'ilay finoana tsy milavo lesona nananan'i Eli. Mbetsaka Eli naniraka ny mpanompo nijery raha efa misy rahona niakatra, saingy tsy nisy. Farany tamin'ny fanimpitony dia venona ilay mpanoto nilaza hoe misy rahona kely ozy izy, ohatra ny tanan'olona miakatra avy any amin'ny ranomasina. Moa ve niambaamba Eli ka nanao hoe tsy mety amiko ito profetoka, hiandry mandra-pahafehy rahona mainty ny lanitra. Mivaly teny dia tsy, fa hoy izy hoe fotoana iaingantsika izao izy izy. Ninono tanteraka fa ho avy Andriamanitra amin'ilay famantarana, ka naniraka ny mpanompony izy ilaza amin'ny Ahaba fa efa ho avy izy izy ny ranonorana be. Zany finoana zany no ilaintsika, finoana takan'izany no tadiavin'Andriamanitra ao aminao, finoana mamikitra ka tsy mamela mandeha. Voalaza ny soratra masina fa Eli ozy izy dia olona takantsika ihany izy, niaino ny vavaka nataon'ny lanitra, nivavaka izy mba tsy hilatsan'ny ranonorana dia tsy nisy orana, nivavaka indraisy izy mba hisy orana dia tonga ny orana. Ary nahoana no tsy mangataka amin'ny Tompo koa isika ho an'ny vahoaka ankehitriny amin'izao fotoana izao. Ny Tompo anie hameno antsika ny fanahiny, hosokafana anie ny saintsika mba hahatakatra ny zava-miafy ny fahamasinana. Azoto hitolona anie ianao ka handresy, fa izany no tadiavin'ny Tompo aminao. Amen. Ry Tompoandriamanitra misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Ampio izay haharitra ny vavaka, haharitra ny finoana, haharitra ny fanarahana anao ka azoto hiady, ahatokatra amin'ny farany indrindra ny amin'ny teny nampanantenanao. Aminaran'i Jesosy. Amen.